Salama tompoko tonga soa eto amin'ny rendez-vous du FMFP. Ty fandarana ity izay natao hiasanantsika momba ny tahiry-famantsiam-bola malagasy ho fampifananan'ny mpiasa. Raha tamin'ireo fandarana teo aloha isika dia niresaka ireo tetikasa enina izay efa-tsy ny FMFP vola. Androany kosa isika hiresaka moa ny fanampiana izay entin'ny FMFP amin'ny fananganana ny drafitra tetikasa sy amin'ny famarina ny antso tetikasa. L'Andriana Arvony ao amin'ny départementan'ny fampifanana sy ny fambatresana andraikitra eto anivon'ny FMFP. Ny fanarahana ireo orinasa eto anivon'ny FMFP dia misy karazany roa. Voalohany dia ny fanarahana fandrafetana ny drafitra fampihofanana ary ny faharoa dia ny fanarahana famolavolana ny tetikasa. Mba hahafahanao misitraka izany fanarahana eto anivon'ny FMFP izany dia marino fa voaloha ara-dalàna ny latsakemboka sosialy amin'ny fampihofanana arak'asa ary rehefa amin'ny mailaka ny fangatahanao an'izany fanarahana izany. Marihana fa izany fanarahana eto anivon'ny FMFP izany dia mahamaim-poana mba hanampiana ireo mpangataka an-drafitra fampihofanana manaraka ny fenitra takiana ary manaraka ny drafitra fampihofanana. Misy atrikasa atao mba ho fanamorana ny fandrafetana n'izany drafitra fihofanana izany ary afaka manoro hevitra sy manaraka ny orinasa foana ny FMFP mandritra ny dingana fananganana izany. Voalohany aloha dia ny famaritana ny filam-pihofanan'ny orinasa, faharoa ny famaritana ny drafim-pihofanana ary ny fahatelo dia ny famaritana ny laharam-pahamehana eo anatrehan'izany drafim-pihofanana izany. Marihana eto fa raha mbola misy ny fanontaniana sy fanampifanazavana ilaina dia mbola afaka mifandray amin'ny FMFP foana ny orinasa rehetra. Ny fanampiana eto amin'ny FMFP dia mahamaim-poana ary natao izany mba hahafahan'ireo mpandrafitra ny tetikasa mandrafitra ny drafim-pihofanana manara-penitra, manoro hevitra amin'ireo famonona ny antota-taratasy, mampahafantatra ny lalàna mifehy sy ny fe-potoana famaliana ny antso mandritra izany fandrafetana ny tetikasa izany. Marihana eto fa raha mbola misy fanontaniana sy fanampifanazavana ilaina dia mbola afaka manoro izahay na mifanoratra mivantana amin'ny mailaky ny FMFP mandritra izany fotoana izany. Raha toa ianao ka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany dia azonao atao ny manaraka izany anaty tambazotra serasera na ao anaty tranonkalan'ny FMFP. Amin'ny herin'ny indray isika dia hiresaka momba ireo dingana arahana mandrapivoaka ny famantsiam-bola rehefa voapetraka eto anivon'ny FMFP ny fangatahanareo. Velona indray ary.